mifantoka amin'ilay tompony tenitsika. Za dia ohatran'ny saribakoly any eto fa Andriamanitra no mampiteny. Alleloia. Izy no inoantsika eto androany. Amen. Raha te hiaino aminy ianao dia ianao ihany io fa zaza tsy te hiaino. Mateo 7:20 4:20. Mateo 7:20 4:20. Hatramin'ny farany zany hatramin'ny 9:30. Hatramin'ny 7:30 tsy manino. Lavalava kely fa mangataka aminao ifantoka dia hiara-makitsika ao anatin'ilay izy. Mateo 7:20 4:20. Amin'ny anaran'i Jesosy ary efa mby teo ampovoan-dranomasina ny sambo kely tamin'izay dia natopatopa ny alin-drano izy fa notohany rivotra. Ary tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary noho nahita azy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoy io. Dia niantso izy no nitahotra. Ary Jesosy niteny niaraka tamin'izay hoe matokia fa izao ihany aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia saivy manantona anao eny ambony rano. Ary hoy izy manatona. Dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambony rano anantona an' Jesosy. Fa nahita rivotra izy dia natahotra. Ary raha vao niletika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho. Ary naninjitra ny tana niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana ny mianany ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay teo an-tsambo kely dia niankohoka teo anatrihany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Alleluia. Nitsangatsanganan Jesosy teny ambony ranomasina ny soramandry rehefa vakitsika. Rehefa miresaka amin'ity tantara ity dia ny zavatra voaresaka matetika dia hoe Petera niletika rehefa nandroso hakeny amin'i Jesosy. Sady izay tonga dia be ao an-tsaina rehefa miresaka an'io. Izay tena misy hoe hevitra manokana horesana fa tonga dia izay hoe niletika Petera le niletika izay. Hitanao tsy nisy saha nefany akoatran'izy akoatran'ny Petera. Mety hoe manahirana ilay tantara rehefa resana hoe ka isy zavatra niletika izany hoe atao ina koa izany fa miara-miletika amin'izany eo tsika fa izao Petera ihany ny saha nanao dingana. Nanao inona? Nanao dingana. Petera ihany no saha nanao dingana anantona an' Jesosy. Ao anatin'izany zany raha ohatra hoe mentsika fanoharana kely zany le toriteny ao anatin'ilay izy dia ohatry ny hoe nidingana amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Amen. Le Petera nanantona an' Jesosy iny dia ohatry ny hoe Petera ohatry ny tehiteny hoe anolotra ny tenako, anolotra ny fiainako ho an'i Jesosy. Nivoaka tao amin'ny fiainany taloha Petera dia nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy, andeha eny amin'i Jesosy. Raha kisarisary ho alizy sao dia raisinao indray hoe sy converti ve zany le mpianatra tao anaty sambo kely fa Petera rery ve zany ny saha nanolo tena ho an'i Jesosy. Tsy izay le tiako tenenina. Ny zavatra tiako tenenina dia hoe ao anatin'ilay izy kisarisary fotsiny ilay izy hoe mpianatra zany ohatry ny hoe tsy nanolo tena. Ny mpianatra zany ohatry ny tsy nieritreritra ny hoe anantona an' Jesosy. Fa i Petera irery no nanolotra ny fiainany rehefa nahita an' Jesosy. Ohatra antsika asianao nanolo tena io. Amen. Sainao mbola tsy nanolo tena. Ohatra antsika nanolo tena io. Zao anefany ny olona manao dingana ihany any amin'ny olona manao dingana ny masony rehetra. Ahoana tsara? Any amin'ny olona manao dingana ny masony rehetra. Any amin'ny olona manao dingana anara-dia an' Jesosy ny masony rehetra tsy mieritreritra anara-dia an' Jesosy. Mino fa tsika rehetra mandalo tantara mitovitovy avokoa rehefa tamin'ny fotoana vao nanolo tena dia ohatry ny hoe ianao ny ratsy indrindra eo amin'ny fianakaviana nefa ianao zany mba nanolo tena. Ohatry ny hoe any aminao daholo ny mason'ny fianakaviana hoe fa mivavaka aiza tsara? Pastoriza tsy teneniko ny anarany. Fa manaraka anazy ahoana? Nefa ianao zany mba manolo tena ho an'i Jesosy fa tsy manaraka fiangonana, tsy manaraka olona. Fa ny ao an-tsain'ny fianakaviana dia izao hoe hitanao ohatra le Petera vao nivoaka iny za sura mihitsy fa misy mpianatra ohatry ny hitako iry tomaso hoe foazy rehefa miletika ho foazy rehefa miletika. Satria nahoana? Any aminazy maso. Ny mpianatra tsisy manara-maso zany hoe ahoana tomaso sao dia miletika satria nahoana? Izy tsy netsika tao. Dia ohatran'izay ihany koa tsika rehefa manara-dia an' Jesosy tsika dia ahoana? Any aminao ny masony
zay tsy manara-dian'i Jesosy. Ary zavatra tsy mahagaga zany satria izay mihitsy le izy. Ianao no manao dingana anara-dian'i Jesosy. Izay tsy manara-dian'i Jesosy tsy maintsy hijery anao hoe ahoana tokoa aloha ilay fandehany zany. Izaho anefa ny olana be ao anatin'ilay izy jereo tsara fa arakaraka ny any aminao mason'ilay olona ohatran'ny vao mainka ianao letika zany. Sa tsy zany? Petera ohatran'ny hoe vao nanao dingana dia vao mainka arakaraka ny jeren'ny mpianatra azy hoe alao hita eo efa milingilingy loatra aminazy. Alao hita eo mihitsy. Iny fa vao nandingana tonga dia niletika. Dia ohatran'izay mihitsy koa rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Misy fotoana ianao ohatra ianao efa mba tena ianao zany arakaraka ny jeren'ny mpianakaviananao hoe hita eo zany mivavaka zany. Sy fantatra io e. Ohatra zany foana io e. Si. Telo andro ihany io ny ohatr'izay. Herinandro ihany io. Mandreraka be io fa ohatr'izay foana io. Fa za miteny aminao fa izay mihitsy le izy. Any amin'izay manao dingana. Ary tsy maintsy misy zavatra lalovan'ny olona manao dingana ao anatin'ilay izy. Misy zavatra inona? Lalovan'ny olona manao dingana anara-dian'i Jesosy ao anatin'ilay izy. Rehefa manomboka manaraka an'i Jesosy ianao dia izao tsy maintsy misy zavatra atrehanao ao irahany rehetra mahita. Amen. Inona ilay irahany rehetra mahita no fahorianao? Irahany rehetra mahita io ka. Tsy azo takomana io. Fa irahany rehetra mahita io. Misy fotoana ohatrany vao arakaraka ny ivavahanao vao mainka ianao ohatrany korotana be izany ny fiainanao tsy hainao mihitsy hoe ahoana. Vao mainka miala ny olona, vao mainka mety hoe mihitsana izay mba hananana mihitsana. Satria izay mihitsy ilay izy. Anehoana ao anatin'izany hoe izay manao dingana ihany no tody eny amin'i Jesosy. Jereo tsara ao anatin'ilay rehefa nandeha Petera dia ny fiainan'ny mpianatra tao anaty sambo kely dia nilamina avokoa. Izay ilay izy. Dia ao anatin'izany nefany jereo tsara fa tao anatin'ny filetehan'i Petera navelan'i Jesosy ve izy? Tsy navelany. Tsy navelan'i Jesosy Petera satria nahoana? Sady mba mampahery zany eo, mampahery hoe misy fahoriana izy mampahery ihany koa zany eo fa tsy avelan'i Jesosy ho votsitra zany izay rehetra nanao dingana. Amen. Raha tena nanao dingana ianao anaraka an'i Jesosy dia izao tsy avelany hiletika ianao. Amen. Izay ny zavatra mahafinaritra ao anatin'ilay izy. Jereo tsara mihitsy fa tao anatin'ny Petera ilay mivoaka iny. Dia ny mpianatra ny eritreritra hoe raha miletika io iny hoe tsisy hanavitra an'io e. Sa tsy izay ny mety hoe mba eritreritra mba supposition zany iana fa tsy voasoratra izay. Hoe raha miletika io tsisy hanavitra an'io iza ny teny anazy hoe izy ny te hoeniko. Ohatran'ny hoe ianao no te hanaraka ny iza ny rahanao tany, ianao no te hanaraka n'izany fivavahany izany ko iza ny andeha hanavitra anao raha ohatra hoe miletika ihany ianao. Ohatran'izay ilay zavatra nitranga teto. Fa izaho anefa naseho an'i Jesosy mihitsy hoe za dia momba an'izay olona nanolotra ny fiainany ho azy. Za dia momba ny olona izay nanolotra ny fiainany ho ahy. Amen. Tadio ry havana. Jesosy tsy manary. Efa fiteniko foana izay. Mety mba tsy arovanao azy zay. Jesosy tsy manary rehefa manao dingana ianao nanaraka azy. Amen. Ny fahorian'izany dia hoy ny fomba filaza izay hoe tandravatokoditry ny kristianina ny fahoriana. Izany hoe zavatra efa tsy afaka misaraka amintsika ilay ohatrany hoe miletika iny misy fotoana. Ary tsy zavatra tokony hataitra antsika intsony iny satria nahoana? Efa izay mihitsy ilay fiainana kristianina. Na Paoly aza dia miteny mihitsy hoe miaraha miaritra ny mafy amiko. Tahaka ny miara-mila tsara ny Kristy. Satria nahoana efa mahazatra ny Paoly zany. Miletika ve Jesosy? Efa misy manavitra eo foana tsika raha miletika. Ohatran'izay mihitsy ilay izy. Zavatra efa tsy tokony hagaga antsika intsony ny fahoriana. Amen. Ary na Petera aza dia nilaza any amin'ny bokiny misy fotoana hoe aza gaga ny amin'inona hozy izy? Ny amin'ny fizahan-toetra. Satria nahoana? Satria efa izay mihitsy ilay izy ka. Tsy azontsika amboarina, tsy azontsika hovaina, tsy azontsika atao ahoana fa izay mihitsy ilay izy. Fa izao nefa mampahery ny tenin'Andriamanitra. Mampahery manokana ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tsy misy fizahan-toetra mahazo ny olona afa-tsy izay zaka ny olombelona. Nefa mahatoika Andriamanitra tsy hamela anareo alaim-palamy ohatran'hoy izay zakanareo. Amen. Izany hoe ninona zavatra iainantsika ohatran'ny hoe endrika filetehana hatrehanao dia izao tsy manome mihoatra noho izay zak'Andriamanitra. Amen. Izany zavatra tokony hampahery ny fonao fa tsy hoe hotsoahana foana ilay izy. Esory Andriamanitra mitady hiletika indray vonjeo Andriamanitra fa tady hiletika. Na miletika azy ianao, tsy miletika hatramin'ny farany izany fa endrika ohatra ny miletika fotsiny io. Amen. Tao anatin'ity tantara ity ihany koa dia Petera tsy niantso rivotra izy. Sa tsy izay? Fa ny rivotra ny tonga teo aminy. Mason'ny Petera ny mety niala Jesosy fa ny mason'i Jesosy dia teo amin'ny Petera mandrakariva. Ny mason'ny Petera ny mety niala tao anatin'izay satria nahoana tonga ny rivotra. Ny rivotra tsy hoe natsoin'ny Petera.
aza mietrehitra ianao hoe rehefa misy zavatra mitsanga dia ohatrany hoe za mihitsy koa no nahatonga an'izany ka za mihitsy koa ny raha tsy nilingilingina mpindram-bola azy tena tsisy an'izao fitakim-boly zao e satria mantsy ianao ohatrany hoe ianao mitaky an'le vola nytrosain'le olona indray zany hoe fa ataonao inona le izy ianao zany mba mitaky vola mba omerse le volako fa ilaiko an'ile izy fa ataonao inona nefa le izy izy indray zany manao ankety misy fotoana tsy hoe nao tsy hoe avy aminao le olana fa le rivotra mihitsy nefa natao ho tonga sa tsy zay petera tsy niantso hoe nyrivotra avany antsinalana avy fa ho izy hoe letika fotsiny izy nandalo izy dia niletika fotsiny izy ary zao nefa izy mibanjina n'le rivotra dia zay natonga azy nyletika ry havana malala ao anatin'ny fanaovana dingana fiarahana amin'ny tompo dia isika mibanjina n'ilay nanaovantsika dingana foana sy ny olona zay mijery ny fanaovanao dingana no jerenao hitanareo fa tsy letika izany aho asehoko anareo mihitsy tsy zay ny ataontsika fa mibanjina n'iza Jesosy Kristy le nanaovanao dingana ny fanoloran-tenanao Jesosy nanoloranao tena fa tsy izahay Jesosy nanoloranao tena fa tsy ny manodidina anao jereo ny akaikinao tsy ianao nanolorako tena fa Jesosy kanefa averinao anao ana izany aza fa tsy ianao le izy fa Jesosy noho izany Jesosy no mpanjintsika mandrakariva amen raha miditra ny varavaran'io ianao dia Jesosy mpanjiny amen 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 nao Jesosy ny mpanjinsika menakavy rehefa miditra eo tsika fa raha vao olon-kavana mpianatra any ao anatin'ilay samby kely no jerentsika dia letika tsika ry havana malala zany mahatonga olona be lehibe mety hoe miala fiangonana ohatra moa zany satria nahoana mety mijery olona izy raha zany ho jerenao dia vetivety vao miditra eo fotsiny ianao dia hivoaka tena miteny anao raha zany mijerenao dia hiditra eo ianao dia hivoaka fa raha Jesosy nijerenao hiditra eo ianao dia ho voatahiry ao aminy Alleluia. Andao mahity aka mahafantompotsika. Aza mijery ny rivotra, aza mijery ny tafiotra, aza mijery ny inona. Tsy voatery ianao natonga an'ireny, mety tonga fotsiny ireny. Ary zao mihitsy aza ny tena marina, iny rivotra iny mety hoe naseho an Jesosy mihitsy, angamba, entre parenthèse, tsy voasoratra ao zay fa angamba naseho mihitsy mba hanehoana fa misy tanana tsy mamotsitra hatramin'ny farany. Alleluia. Misy olana mandalo aminao mba hanehoana fotsiny. Mampatsiaro anao le tenin Jesosy nisy fotoana. Izy fotoana Jesosy le hoe niteny le mpianatra zany hoe fa iza ny nanota tamin'ny ray aman-dreny ve sa izy dia hono izy Jesosy tsisy nanota le izy ka nareo amin'izany fisainanareo zany mandreraka misy tsisy nanota le izy fa zao mba hanehoana ny voninahitra misy fotoana miletika ianao tsy hoe ny amin'ny hoe ianao ny antso rivotra na ohatran'izany na ianao nanakorotana ny fiainanao fa ny tena marina Jesosy mihitsy ny teany hoe misy tana tsy mamontsitra mandrakizay. Alleluia. Zany hoe esoro ny fanamelohan-tena sy ny sisa ao anatin'izany fa tsy voatery ho zany le izy. Raha misy ny fandinihan-tena ilaina dia dinihantsika zany ny tenantsika ao anatin'izany. Tena Andriamanitra raha teo no lazan'izany hoe mandiniana dia io ny tenanareo zay. Fa nefa ny ao anatin'izany tsy hoe isan'andro ianao ny fandinihan-tena tafahoatra dia lasa fanamelohan-tena indray. Fa dinihana ny tenantsika ao anatin'izany raha misy tokony dinihana fa nefa ao anatin'izany misy zavatra tsy voatery ianao no nahatonga azy. Amen. Mbanjina ny Jesosy ny Hebreo 4:2 milaza mandrakariva amintsika hoe mijery an Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa izany. Alleluia. Rehefa Jesosy nijerenao ry havana dia tsy maintsy miletika tsy moramora ianao. Zavatra azo antoka kanefa dia zao rehefa tena an Jesosy ianao dia tsy miletika mandrakizay ianao fa misy tanana foana tsy maintsy manangana anao avy ao amin'ny lalina indrindra tahaka ny antsoina antsika ny ala tany maizina farany lalina indrindra ho amin'iny ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ohatran'izay ihany koa mbola hisintomany antsika raha sendra lavintsika, raha sendra miletikitsika, raha sendra misy zavatra iainantsika dia ny tanany mahery ihany koa no mbola hananganany antsika ao anatin'izay. Fa ny hafatra ao anatin'izany dia izao hoe mijery an Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Bokin'ny Salamo dia milaza mandrakariva izy hoe saintsainy mandrakariva hoy izy. Salamo 5:2. Saintsainy mandrakariva hoy izy ny asa mahagaga ataony. Inona no tiantenenina ao anatin'izany? Inona ny efa nataon'i Jesosy tao anatin'ny fiainanao? Reny zavatra reny tokony hameno ny saintsika, hiodina ao anatin'ny saintsika. Inona moa nataony antsika sy ianao? Navelany ny helontsika. Amen. Mato antsika izy. Amen. Namafa ny fahotantsika izy. Nanadio ny fahotantsika izy. Zany zavatra zany tokony hiodina ao anatin'ny sainao. Aza velany ny olana no hiodina ao anatin'ny sainao ka hameno ny sainao. Fa rehefa feno amin'ny fisaintsainana an'izany zavatra nataon'i Jesosy zany ao anatin'ny fonao dia hira fiderana ao anazy mandrakariva ianao. Na ao anatin'ny olana azy ianao dia vonona foana ianao ilaza hoe misaotra tompo ao. Fa ny olana mety misy fa zao
fahotako kosa voavely. Alleloia. Ny olona la mety mandalo fa zao ny fahotako dia voadio tamin'ny rano soa, tsy misy nizanizana vitan'izany fa ianao. Amen. Fenoy saintsainana an Jesosy ny fonao sy ny sainao isan'andro amin'ny alalan'inona re? Amin'ny alalan'ny teniny. Atao anatin'ny teniny no ahafahantsika amin'ny saintsaina izay vitan' Jesosy ho antsika. Nampatarantsika hoe mahato antsika Jesosy tamin'ny alalan'inona? Ny teniny tato anatin'ity. Nalalantsika fa hoe nisy zanak'Andriamanitra mahatoan'ny fahotako dia taiza tamin'ny alalan'ny teniny. Noho izany raha ohatra ka te hisaintsaina izay nataon'i Jesosy ho dia atao anatin'ny teny. Amen. Tsy anaty bokiina moa zany, boky roman zany tena any ianao nitady famelombelomana, atao anatin'ity. Raha misy boky tokony voavakinao indrindra dia atao anatin'ity. Marina hoe soratra mahafaty fanahy ny mahavelona fa miainga vaty any nefa ny famelomany fanahinao. Alleloia. Ny fanahy masina dia mampatsiahanao an'izay rehetra nataon'i Jesosy amin'ny alalan'ny teny. Raha misy zavatra tokony hamen'ny fonao sy ny sainao dia n'inona? Ny teniny. Raha reraka ianao dia inona? Misy teny ao manambara. Dia ahoana? Mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery omeny hery be. Raha manamely teny ianao dia misy teny ao manambara aminao fa tsy misy fanamelohana ho any izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mifona aminao fa tsy hitanao anaty gazety zany. Tsy hoe ianao zany tena hoe tena manamely tena tompo hamaky gazety fa any ahitako. Tsy hitanao any zany. Na andeha ambaki ny lohanao tsy hitanao any zany. Fa atao anatin'ny teny no ahitantsika an'izany. Alleloia. Raha ohatra ka misy tsy fiadanam-pondra indray, tsaroviny teny Jesosy izay lazainy amintsika, fiadanako no meko anareo. Tsy taka ny fanomeny zao tontolo zao fa ny fiadanako no meko anareo. Alleloia. Amin'ny alalan'ny teny no ahitantsika an'izany. Noho izany ny saitsika sy ny fotsika riavana dia aoka ho feno ny teny isan'andro. Tsy ho soratra amin'ny toetra fotsiny fa ho soratra izay mitondra fiainana. Amin'ny alalan'ny fanahy masina izay efa mitoetra ao anatintsika. Ny fanahy masina sy ny fanahy masina ny zavatra tena ampatsahivy ny fanahy masina voalohany indrindra ao anatin'izany dia ny teny rehetra izay lazainy Jesosy izay ny voasoratra sa tsy izay. Ny fanahy masina sy mampitadidy teny vavan'olona tany amin'ny tsy haiko nalehanao tany. Fa ny fanahy masina mampatsiahy zavatra avy amin'ny Jesosy Kristy izay niteneniny atsika. Inona no niteneniny atsika? Indray manao ahoana ny fitiavan'Andriamanitra nasehony atsika dia niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra. Sady izany tokoa isika izany tokony hamen'ny saitsika. Alleloia. Mba averino amin'ny eo akaikinao ary zany. Ny sasany ny anohanako ary tsy hitako izay anaovako azy. Hita atao mihitsy nary. Izany tokony hamen'ny fonao isan'andro. Anatin'ny fotoana mareraka riavana tsy verse hamany olanao dia tavinao. Mifona aminao aza verse mamany olanao dia tavinao. Misy zany raha ho dia tavinao ato. Fa ny tiako tenena dia zao, zavatra afaka mamelombelona ny fanahinao. Davida dia resy lahatra tanteraka hoe mamelombelona ny fanahiko izy. Mitarika amin'ny lalan'ny famarinana noho ny anarana izy. Amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny teny. Alleloia. Toroteny tokony henonao fa tsy raha mandonandona fosaina fona aminao kosa. Tena aza amin'ny zavatra andonandona ny fonao ve no henonao? Teny. Hira fiderana, hira manambara ny teny. Afaka melombelona ny fanahinao, izany tokony ho henonao. Fa zany mahatonga antsika misy fotoana ohatrany hoe mitady letika zany satria nahoana? Satria fenointsika ilay zavatra tsy miainga amin'ny teniny avokoa. Zavatra tsy miainga amin'ny teny no hamenointsika ny fiainantsika dia normal be tsika tsy tafabanjina. Ilay mibanjina mantsy ohatrany hoe zavatra tsotra kely. Ohatrany hoe mibanjina Jesosy rahalahy rehefa reraka. Fa eo amin'ilay mibanjina amin'izay dia gaga ilay rahalahy hoe ahoana ary zany ilay ataoko. Mibanjina ahoana moa zany? Fa miainga amin'ny teniny. Manokana ny fotoananao ianao hivavahanao. Manokana ny fotoananao ianao hienona ny tompo, hiresahana amin'ny tompo. Zany atao ao anatin'ilay tontolo atao hoe fibanjinana zany rehetrarehetra zany. Tsy vitany hoe tonga dia mibanjina fotsiny, mibanjina sotro zao, ka efa mibanjina ny ka ianao tsy mibanjina tsara. Forcetsika fotsiny ilay olona nefa ilay olona tsy hita ilay atao hoe ahoana ary zany mba aseho ihany ilay dingana efa nataondra lahy tamin'ny ianao no mibanjina ary. Zay ilay mba tokony ataontsika zany, fa forcetsika fotsiny ka ianao tsy mibanjina tsara, masonao fotsiny. Fa ao anatin'izy atoronao mihitsy izy ao anatin'izany hoe miainga amin'ny teny rahalahy izy ary ao anatin'izany sokafo ny hevitra anao dia hidio dia mivavaha ianao. Raha mila mozika ianao dia alefaso. Mivavaha dia miresaha amin'ny tomponao. Zany ny atao hoe mibanjina an' Jesosy. Zany ny atao hoe manao dinga ny fibanjinana. Fa tsy azo tonga dia boriborina fotsiny izy hoe mibanjina an' Jesosy rahalahy, banjiny fotsiny izy. Ilay olona tsy mahay hoe ahoana ilay atao. Fa ny zavatra minimum indrindra toroko dia zao mamonjey fotoam-bavaka. Alleloia.
famonjena fitombavaka efa dingany fanaovana fibanjinana an Jesosy ane zany. Alleluia. Ianao raha tonga eto ianao tsy tao amina hibanjina nizanizy zany ianao. Araka ny teneniko teo tsy misy nizaniza mendrika mpanjiny zany eto mitovy ihany tsika. Fa ao anatin'izany isika rehetra miara mifampitaona ampitodika ny fonao sy ny eritreritrao sy ny fisainanao rehetrarehetra ho any amin'izy, ho any amin'ny Jesosy. Isaka miditra ianao dia izao tadidio tsara mihitsy ampitodika ny foko amin'ny Jesosy. Ahoana tsara? Ampitodika ny foko amin'ny Jesosy. Alleluia. Ny fo mitodika amin'ny Jesosy no afaka hitodika any amin'ny hafa. Rehefa tsy tafatodika any amin'ny Jesosy ny fonao mba tonga dia any amin'ny hafa hoe mahafinaritra be mihitsy rahalahy ihany. Fona aminao ho reraka vetivety ianao rahalahy ihany tsara hoe. Fa ho reraka ianao rehefa tsy mitodika amin'ny Jesosy ny fonao mialohany zavatra rehetrarehetra. Noho izany rehefa miditra ianao dia mba tsaroa izay ampitodika ny foko amin'ny Jesosy. Alleluia. Ho adonona ny zavatra rehetrarehetra mba hitodika amin'ny Jesosy. Ao anatin'izany iverina kely ao anatin'le soratra masina nyresantsika teo. Tadio ao anatin'izany fa somary fitiniko kely io izay rehetra manao dingana dia any aminao ny maso nizao rehetra izao fa nefany ao anatin'izany Jesosy tsy mamela anao irery. Ary izao ao anatin'ny fanaovana dingana amin'ny fiarahana amin'ny tompo tsy zavatra moramora io fa izao Jesosy tsy mamela irery. Izy nefa nilaza hoe izao momba anareo mandrapatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Noho izany maherezy ianao ao anatin'io fiarahanao amin'ny tompo. Fa za tsy miteny hoe ho tahiny ianao, fa za miteny kosa hoe ny tompo eo aminao foana. Amen. Mety marary ianao androany, fa za miteny aminao tsy hoe ho sitrana ianao tsy voatery. Azony atao zany, fa tsy voatery, fa za miteny aminao kosa hoe eo foana Jesosy. Alleluia. Mety hoe misy zavatra be dia lalovanao androany, fa za tsy teny hoe hivaza ny rehetrarehetra zany, fa za kosa nefa miteny hoe eo foana Jesosy. Alleluia. Maherezy ianao anatin'izany. Ary faharoa manarak'izay dia zao hoe mibanjina an Jesosy, tompon'ny finoantsika sy mpanefa izany. Ninona trehanao androany dia zao mpanjiny Jesosy ao anatin'izany. Raha misy olona mila torohevitra aminao misy fotoana dia zao ampanjino an Jesosy izy tao misy hibanjina an Jesosy ao anatin'izany. Raha toka efa an Jesosy izy aloha, raha mbola tsy an Jesosy izy dia toreo amin'ny filazantsara mba hanao dingany fanoloran-tena izy. Aza saina izy matahotra ny hoe vavan'ny olona sy ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny sambo kely. Fa zay izy manao dingana, asao izy, ampafantaro azy fa mato azy Jesosy, mato an'ny fahotany Jesosy, ary tsy misy mavonjy azy mihoatra an Jesosy. Alleluia. Mety hoe azontsika ataony hoe mamonjy azy ao anatin'ny fotoana vetivety raha mila vola izy ohatra. Azontsika ataony mamonjy azy ao anatin'izany, vetivety ihany nefa izany. Fa zao, famonjeny Jesosy maharitra mandrakizay. Noho izany, ao anatin'ireny hoe tsika mety hoe manampy olona ataoko fa anaty fonteny kely zany le izy ao anatin'izany hoe raha hoe manampy olona ianao misy fotoana dia ampafantaro azy ny famonjeny Jesosy. Alleluia. Alleluia. Tsy voatery hoe tonga dia hoe ampianao izy dia any dia samy vita fotsiny. Fa zao ampafantaro azy ny famonjeny Jesosy. Ilay niraisinao, mendrika ho zarainao amin'ny hafa ihany koa zany. Alleluia. Ary amaranam-paranantsika azy dia zao hoe fenoy zavatra amin'ny teniny ny fonao sy ny sainao ahafahanao mifantoka amin'ilay nanoloranao teny. Tsy afaka hifantoka amin'ilay nanoloranao teny ianao raha vao tsy feno ny teniny ny fonao sy ny sainao. Za tsy miteny hoe verset fotsiny amin'izao, fa zao ilay teniny tenenin Jesosy tao am-ponao tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia izany angatao amin'ny fanahy masina mandrakariva hoe fanahy masina ô, ampatsahivy ny teny rehetra nilazainy Jesosy tamiko mba ahafahako androso indray ao anatin'izao dingany fiarahako aminao izao. Alleluia. Ao anatin'izao dingany fiarahako aminao izao dia mangataka mba ho ampatsahivinao ahy isanandro fa za dia zanak'Andriamanitra, za dia tian'Andriamanitra, za dia voavela heliko ary za dia mpanompon'Andriamanitra. Amen. Jesosy efa nifidy anao dia tsy hanary anao mandrakizay izy. Zay no hafaritsika androany. Mino fa maray zavatra ianao anatin'izany. Efa nanao dingana ianao dia maharetatra amin'ny farany amin'ny dingana nataonao. Alleluia. Mahareta amin'izay dingana efa nataonao dia Jesosy hitahiry anao dia Jesosy hiazona anao. Fa ao anatin'izany efa fenoy ny teny ny fonao sy ny sainao. Alleluia. Ary hitsangantsika asaiko ianao hitsangana. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.